lavitra an'izay any sika raha misy ny finiavan'ny mpanao politika afaka hita tombontsoa amin'izay tetikasa izay ny malagasy tsy akanavaka hoy ny profesora ary manana raha ny niosy raha ny fanazavany moa dia tokony isy ny fampiarana ny lalàna ary ao anatin'izay fampiarana ny lalàna izay no anatanterahana ity tetikasa ity tokony hojerena akaiky ary hotomorona mihitsy zany ny mahakasika ny fananatany eto Madagasikara. Tsy vaovao mihitsy ny filazana hoe ataoko René Madagasikara ka ho atao lazaina koa hoe anisan'ny sangany eto amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana indrindra aty amin'ny sud-ouest de l'océan Indien. Mauritiana zao nisy fotoan'andro efa nanome antsika ny tsenana 8000 tonnes de pomme de terre zay tsy nataontsika akory zany tsy vitantsika izany zavatra zany ka io zany miankina amin'ny finiavantsika miankina ny fandrindrana ny politika amin'ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara zay miankina aloha amin'ny fandrosoany ny sehatra tsy miankina ny fionnan'ny filoham-pirenena tamin'ny sehatra tsy miankina tatoato reny dia mavelom-boly raha ohatra ka manomboka izao dia omena lanja ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara ary indrindraindrindra raha toa ka reo atao hoe vato misakana toy ny reny herin'ny mpamatsy vola na reo mpanao afera any ivelan'ireo zany raha ohatra ka mana finiavana amin'ny fitondram-panjakana ka amevana ny lalàna satria tsy rary ny reny ino ty izy famezana tany amin'ny vahiny reny tsy rary ny reny fanasorana fotsiny zao ny teratany malagasy any amin'ny tany tsy toko tsy firoana.